Atolotry ny radio Madagasikara ho anao izao alina izao. Irene alima Sy ny tantara ny foroniny ny Gigi be ardeny ary narindra ny bombona barongy ny tantara no njapeo. Nitsongana Amela ny tantara, Daniela, Louise, Mihony, Alain ary Irene. Mpandray feo, Tsy orominona Andrianarso, mpanaty tosy, nondra manamsaka. Io indray ianao raha lima fa variana eo ambaravarakely eo. Tsy ny raha rasy ny asa ny heverinareo. Efa nihinana fanafody zao ianao. Raha lima? Oay, hay ve mama tao Irene tao e? Lazao amin'ny mama ho azy olandriky sao manam-baolana. Tsy misy rery mama fa zamana. Mba lasa saina kely fotsiny aho dia manjary mona. Isan'andro zao zany dia lasa saina kely foana. Fa ohatrany nanontany ahy mama teo raha tsy diso ny sofiko. Efa nihinana fanafody veo andriko ry solofoko. Tandremo fa tsy azo tapahany iny ary tsy maintsy hanina amin'ny ora mitovy. Ohatray tokoa. Miankina manaina ka tsarovy. Amin'ny firy zao moa? Aleo ary mama hinam-panafody a. Raha lima, ianao zany tena manao kitoto. Ny aretinao ange sosanatrika hitapody. Eny, alahelo tsy ambarahava na zakany tompony ihany. Voaraiko izay ry mama fa ianao aza manano momby izany. Androany 12 septambra taona 700. Andro miavaka indrindra amin'ny fiainako satria nitsingerina androany ny andro naterahako. Feno 12 zao ny taonako. Fa ny tena mampiavaka ty androandroany ty dia nahitako tovolahy iray nanaitra ny toromaso-pitiavako. Ny dobodoboka tsy nisy toy izany ny foko raha vao nandalo teo ambany masoko izy, izay tsy mba nahita akory. Ny boboboboka fitiavana, ivo ve ny fitiavako natory? Tsy mbola niaina fihetsem-po tahaka iny tokoa hatramin'izay. Ohatrany hoe mahatsiaro sambatra be izany any nanomboka tamin'iny segondra nahitako azy iny. Be olona mihitsy aty antsena matsapamaso aty ka tsy dia mahagaga loatra raha misy ny mpanatakana. Hatramin'ny vazaha zao io dia mba misisika aty ka izay ametraha tongotra atao mampiambaimba. Kay! Ny tongotro! Azafady indrindra re raha vao hitsaka ianao hoe aoka tsy ho fondroko. Ay, vareka Andriamatoa Arovelo mpanoratra zaho manitsaka ny fofom-padiko zao e. Andriamatoa Ravalson sy Ramatoa Helfololona. Ie. Tokony tsy nanaovako azafady fa ay fantatro retolona. Za indray Andriamatoa Arovelo sy ilay vazivaziny a. Manahoana aloha se? Eo am-pikarakarana ny andro mariaziny. Ingany ka ingany. Ny zanaka efa misy saingindrisy fa salama tsara treto ary ingany andavataona. Nareo rokely no manao? Salama tsara daholo zay. Salama tsara tsisy mampanahy. Ndao aloha hiala ty ampivoantsena ty ry zareo sao mbola ho vohitsaka eo. Sady naharary mihitsy le teo a. Na zao kiraro mainty mangirana be vodin-tongotra ao kosa ve moa no antsahana azy. Tsy harary hiatraika hatrany an-tampon-doha. Zara fa tsy niala teo aza ny ratsanao raha havako. Dia efa nisondraha koa va reny tavako e? Ka tonga oviana ho ny zato anao Andriamatoa? Vao tonga mihitsy ka avy dia nahitanareo roa. Angamba kosa efa tsy mamelivelo. Ny fahoriana moa iny ny lalam-piainana eto an-tany. Ka inona ny vaovao Andriamatoa Arovelo a?
metimety mihitsy nareo zany. Aoka angarsy ny andre matonao hipetraka any amin'ny birao a. Isika piray W zao no miresaka. Tsy de manambavao fa zao mandalo aty atsapany mahazo zao. Nahazo fiatoana kely amin'ny asa ny hoe metimety aza de maniso rangaty zao ve de metimety fa mbola mpanaladiso amin'ny trano pirinty ihany mose zao sa efa niova asa? Mbola ao ihany fa ny anarina any no asa. Efa taona ray tokoa moa zay no tsy nionantsika telo tareto Tamin'le nareo poeta nanao fampisehoana tany andrenivohitra zao sika no niona farany hatreto. Afrina moa zany no hijanona ny seaty tanàna. Mijanona maritra raha toa ka tamana. Tiako mantsy raha mba anoratany se tononkalo na sombo tantara iray mikasika ny fitiavako Israely izahay. Mba antsaina amin'ny andro ampiakarako Andraely izay. Na ny fiarana manjono sy ny kitonotono fotsiny aza re defa manosika hitady an'se. Manana herinandro hijanonana aty. Afaka manome fahafampo ny mpifankaty. Fa roviana tokoa moa zany le andro malaza. Tsy raha anjaza. Mbola ho ela ihany fa miezaka ny manao zavatra tsara homana. Efa mikenikenina sahady zahay. Sao rehefa akaiky vao hitonantonana, zany hoe any amin'ny volana Jona na Jolay. Tena ela tokoa izy zany. Mbola afaka valona 7 volana no any. Sady mbola mikarakara ny araboly zay fa hiaro velindray ve moa no anaferany. Tsy te akindoha amin'ireo masoandro mambolana koa zahay. Aza misalasala manantonara misy zavatra azoko anampinanareo mba tsy aresy tondro molotra ny andro malaza nareo. Misaotra. Na de tsy manana vola betsaka za entina mihevitra mety mba hananako kosa ny hevitra. De misaotra mialohan'se amin'izay. Zao se somary maimaka kely aloha zahay. Manasa an'se mba hiara isakafo aminay raha riva. Ny masoandro koa efa iva. Any aminay se no misakafo. Aoka mba tsy ho lafo vazivazy ny iny. Raha nitoetran'se angamo zay vahiny. Angatoko efa miara-mipetraka nareo roa. Tsy izany kosa aloha. Tsy ampera-mipetraka hono ny vodiondrika tsy maintsy miandry ny any amin'ny fanjakana sy ny any am-piangonana. Efa izany zao mifenitra ary everiko fa tsy mampanenina loatra ny manaraka izany. Ina fa rariva zany Efa manomboka mody koa ny vahoaka. Ny misy anay mbola lavitra ihany. Ina fa tovy amin'ilay tiako ny loka. Reko teny an-tsena ny anaran'le nambabony foko manontolo. Ravalison no anarany reko ny lazain'le tovolahy somary lava volo. Saingy azoko toky androany fa efa misy olo-kafa mifankatia amin'ny Ravalison malalako. Voasakana ny lalako. Tianao Ravaly. Nahoana ianao tsy mamaly? Na de efa misy azy iny zazavavy midoladolo eo an-tsandrinao iny. Raha tianao aoka tsy ho tsiny. Farafaratsy mba voalazako aminao ny fitiavako. Na de ho fandavana aza ny setriny. Sanatria ny foko ahetriny. Ny riko sy ny raindriko de mitovy mihitsy amin'io mangingina io. Eny azoko fantarina ihany ny andraindriko. Ny asany aza no mampidi atrano azy eny amin'ny efitrano. Na de izany aza lahasambinasa ny fianakaviana. Fa itiandriko kosa alahelo tsy fatapeviana. Kely zao sahady ndraiky de lazon'ny tireo. Jereo ilozanao amin'ny lalao solotro fotsiny eo. Tsy zany ry mama fa somary tsy ara-dalàna izany indray ny vavoniko. Efa ilay loka tiandriko indrindra nge io nataoko io raha alima havako. Airery ny aretoko. Arery ka azoniko. Zanako, inona ny olanao fa ny fonao tsy ho voasavako? Mamo, nahoana tokoa moa ny vehivavy no tsy afaka mamboraka izay ao am-pony amin'izay olona iantefeny fitiava nge. Misy olona tiako any. Areti-pity zany no mahazo an'nyriko. Amin'izao fa 15 taona andriko zao ve? Tsy eto ianao ry mama mba anontany fa maly. Amofy ny resako mahafaly. Tsy fanomeza tsiny no andrasako. Tsy latsalatsa, tsy
teny marary tsy atezerana andatsakoa ny fasako moa ve tsy misy fanazavana entina mandresy lahatra ny fiarahamonina fa mananjo ny vehivavy ilazany fitiavana amin'ny olona Irene raha viana eto amintsika vao tsy omehezan'ny olona ny vehivavy milaza mialoha ny fitiavany amin'ny lehilahy tiany hatramin'izay na olona dia tsy mbola nahita na nare vehivavy milaza fitiavana amin'ny lehilahy zany ary sombinaiko manala baraka ny asan'ny vehivavy zany raha miely tsy fomba ary tsy fomba velively angamba mety tsy mahita hevitra entina manamarina ny vehivavy mitory fitiavana amin'ny lehilahy ny fiarahamonina ka tsy haiko tsy mety zany ary tsy eken'ny sainy mama zany ve ka tsy mbola ozina nonona mitahany evany Adama nahoana ary fiarahamonina no setrasetranao fitiavako nahoana ary vitana no vao mitia dia kotsantavako nahoana no any amin'izay efa voalahatra tsy ho amandraik'izay ny fitiavako ny anjera ravalson malalako mitsera fantatrao ve fa tsy tena tianao tia alima mahantra sy tsy tomady zazavavy tsy malala izay tsy misy avaratra eo amin'ny fitiavana nefa dia maharefa ngiry firiana sahady ravaly eo inona no ataoko mba analan'izany mavesatra izany atao am-poko fantatrao moa ravalson fa nanindrona ny foko ianao sy ny zazavavy ny fampitantana tamin'iny aho no nanomboka ny toloko nefa tsy fidino any foko raha any aminao izy ny amantana toy izao daholo zany mahazo ny zazavavy ao mitsiromony raha rano fiarahamonina ilazany fitiavany amin'izay tandrifony fony zao sahady feza dia anana fasana faharoa tsy a hitady hevitra andreseny fitiavako aho nefa inona no ampinga iadiko moa tia misy taratasy tany amin'ny sakaizanao taloha sakaizavavy izay aza dehibe vazivazy raha tsy eo ianao ka ampy vakiloha fa tsy mbola nisy zany akoatranao sy ombinaiko hatr'izay a ka inona fotsiny zany ny zazavavy tsara tare nanaritra ty taratasy ty iny sao dia mpivahiny akevitry ny tompo tany fa taratasy aizy zany omeo aty hoe ovakiko sofantarina tsy omeko ty raha tsy lazanse amiko ny marina izy ny zazavavy iny tsy mbola nisy tovavy fantatro fa iny hatramin'ny fotoana nifampizarantsika praivetra no nilazako fa tsy mbola nisy afa-tsy ka inona indray no azoko ambara akoatr'izany inge tia ny taratasysika avy any amin'ny arivelo lay asa soratra fanampiny atsaina amin'io volana jolay amin'ny androntsika za efa saika nalahelo nofoko aza lasa nangatsika taona tahotra be ianao aza manao sangodi-paniny eo amoron'izao andro malaza efa kaiky zao fa ilatsaka ny akady ange vo iomezan'ireo tsy ty angamo misy ny tsy ty ty fifankatiavantsika ty tsy maintsy misy ny tsy ty sy ny tsy mankasitraka amin'izay zavatra rehetra atao eo amin'ny fiainana ary omeo fahanginana amin'izay aloha fa ovakiko ty tononkalo natokana ho antsika ty isainana tsy maintsy tsara io ary mifony evidalina ny afatra ny fahaizany efa iaraha mahafantatra ny feony mikalo manaitra ny mpandalo manainga fono malo tsy ovakiko amin'izay za tononkalo azo lazaina fa fotoana fono na lalako andravaly tsy mamela tsy eritreritra ny salova ny segondra rehetra iainako mijaly aka mijaly zay jereko rehetra dia toa izy avokoa ny mameno fisainako zay reko rehetra dia toy ny feoana dia tsy mbola reko ravalson zao ny fiainako ekeko raha mba teto mantsy ianao ravaly dia ny tantarako tantara kely mahafaly misy raha mafany zany any anaty lalan-drahako any rehefa manona ny anarany ato aneritrerotro tsaroko eto indrindra le tononkalo tsara rindra nahantoko amin'ny hevitro mitondra ny lohateny hoe
fo mitoy izay mihirany tsy fahalavorary mpiainana lavitra olo-tiana manirery sy mangina miova ho fatany izany masoandro ny rivotra koa manjary mamono izany ny fiainana maizina toandro manolom-pozina izay mila ronono mamo marary alima zanakao fantatro anaka fa marary ianao raha sitrako dia mba lazao izay tena mamparary ianao aoka tsy ho tsinoko ry mama raha hijanonao aka tsy hamaly za samirery no mahalala ny antony mampitombo ny aretoko aleo akipoko kely masoko dia anofy anao atapasako aravaly atao poko ny fasako ravaly tiako indrindra ilay namola fitiavana entiko Ralima maninona ianao izany mama tsy mbola fotoana izao ry mama fa aza matahotra be ihany mba nikibo kely fotsiny aho teo e oka ny sangy ratsinao hatreo mamo zanako inona ny ilainao inona no ataoko mba hasitrana ny ainao tsy omorano ry mamo ty sombina ianao ty ariny rano fa maninona loatra ianao ty jereo ianao mangano ano aza dia mampijaly amin'ny mama tahaka izao fa lazao ny antony raha misy inona no lazaina mpitsabo momba ny mahazoara matoralisy areti-po ny mahazo anao arety mandoza nefa azo sotranana ary miankina aminao ihany ny ho fahasotranany izay no nylazako hoe ino ilay olana fa aza dia mampijaly tena efa nahita mpitondra posy anaty trany amin'ny mpitsabo ve mama teo any amin'ny mpitsabo ary mama te andre fofom-panafody te ahita ny akanjo fotsy ny dokotera mba voakely hoe ry mama io rindrin-damba amin'ny varavarakely io fa te ahitana mangany lanitra mialohany nahitako ny akanjo fotsy ny mpitsabo anirako olona iantsony rainao any am-piasana mihitsy fa tsy laitrako izao rediredy lavo izao tsy aza mandeha mama fa avy mba miaraka migoka amiko ny atsarany zato lanitra mangy zato jereo ny mama izany atsarany asa tanan'ilay pahary inona ry mama nao anatin'io lanitra io misy olona ve mipetraka any angamba izao no misy ny fahafahana ka afaka miteny izay tiana ho tenenina na ny lana ny vavy tsy gezagezay ny fiarahamonina midadasika be lanitra midika izany fa eno misy ny fahafahana fantatro ny tiana ho lazaina Ralima tsy haiko hoe fitiavana manao ahoana loatra izao miredareda omponao izao ka mahatonga anao mirediredy tahaka izao sanatria tsy rediredy izany fa vokatry ny foky sy ny saiko mihitsy aoka izay ry mama fa atory misaotra ny mama ny Mihainoa ravaly marary aso miresaka amin'ny fanahinao izao ndeha ho any aminao ravaly na dia efa hisasaka aza ny alina hitsilo ny lalako ny kitana ny alina andeha ilaza aminao ny fitiavako mamanala be ny hoditra nefa tsy maintsy ho any aminao azo dia izao raha avako fa hoaizy ianao Ralima olona tsy salama nge ianao io hoe zao mihitsy ny saika anatoriky tao aminao tao marary ianao fa taditio manino ary ty zanako tsy mety zao ataonao zao fa ndao miverina matory ao anydiko azy ianao fa aza mampahory etsy ianao ho tantanako mama tsy marary izany fa aleo andeha hoaiza nge andro alina izao ve iza tsony ny zanako eo raha misy manjoanao any mama tandremo ny tomany marary ary mama Ralima nge ka tsy salamy ary aizy dada malalatsika miakara aloha ejepandrina fa ny andro mangatsika ary tena mangatsika be ny hototrao izany mama tandremo ny tomany
marary ve ny zanaky mama raha lima ve tsy salama? eny marary ndriko hatreto tafio daholo reto lamby reto dadandriko tsy tafody fa any amin'ny asany anyray etsy matory amin'izay atory ary mama matory mba ho salama dia tsy fotsony asa mbola ifo matory aloha aza miteniteny foana fa tsy ifo ahoana nakipy ny moramora ny masony anankiroa maninona ry izy ty ray akoatry ny aretiny efa notaiza azy dia misy aretina hafa manjoa azy ty koa tsy tokony hahatonga azy hanao fihetsika hafahafa raha ny aretina inana ny fanafody hatramin'izay ohatry ny zazakely mihitsy ty izy rehefa matory tao mifokofoko nefa tsy tomany akory mba tena tiako la zany hery zany mba ampiakarokely hoe ry se fa to tsara tokoa ny vokatry ny tany mampanembonembona ny atany tsy fantatrany le feokira misarika ny sofina ho ty azy avetrany misy resaka mandeha ka asa raha efa netefa taty amin'ny sofiny se araha toko amin'izao tsy maheto ny vandiny se zao mihaino aho fala zao nisy tovavy tsy fantatro anarana nisy tovavy torana ono tany ampivoatanàna raha inona andalo iny ny fiara mitondra anay tamin'ny andro fampiakarana inona mihevitra se tsy manan-kavaly any amin'izay tsy napoziko izy zany mantsy re mba fantatrao nefa io zazavavy io fa raha tsy ny ahay ny anarany aloha dia ny arivan'iny avombanandre ary efa hitany sevy nefa izay tarehiny hatr'izay raha ny amin'izay tarehiny indray tsy mbola hitako velively tsy haiko na dia mono na anjely mahagaga nahoany seny gaga ny mandainga nefa tsy haiko be loatra ny tsao mandeha ka sahirana ny saiko manahoany aloha raha matoa manahoany ary velo natsikaritra zavatra tena mivadinao ve ianao andre matoa eny ny endriny malahelo ny famaly taminy anga ianao amin'ity tokantrano vao azoko veriko fa tsy maintsy efa nentiny rivotra tany an-tsofiny le tsao dia ahoana raha izany no marina ny marina amin'inona fa mifamao fao raha marina fa efa tonga tany am-potitsofiny koa le resaka ny varina reseo lahatra izy ary toneo anampianao hitadiny marina momby ny zazavavy iny raha marina fa tsy misy ifandraisana nareo mila tsy hivoaka ny trano mihitsy a everiko mahalala lay tsaho avoko ny olon-dreta izay mifanena amiko na raha ely aza dia manao teny hafahafa izany indraindray ka tsy mamiko zany mihitsy no antony nitondrako ny se vaoboaka lazay ny olona homahany eo se raha vao mainka tsy isy eo vahoaka averiko amin'ise fa tsy fantatro akory ilay zazavavy inty misy posy avy fa nahoany zato-posy no mandeha miadana dia miadana masoandro nefa tsy mahamaito ny fatana marary anga zato entiny fa mibobibody fotsy ary tena marary mafy anga fa rovana fatratra amin'ny masoandro jereo raha tsy sahirana mihitsy le papielo nefa aza efa riva ny andro mitakoritsika sady mijery andravalitao zay mandalo tsy tsikaritra tsy disakresako zany fa varinina mijery an'le marary ny molaka tsy mahita ireto maso to maso bahavalo fa naneno no tia marary ny voanyjery ady any an-tsambotra fa iza moa zany izy io rylahy io no ralima le torana tamin'ny fampiakarana tamin'ny valo jolay tsy hitan'izay asino ny tenany fa tony isy sambotra fantatrao ve olona vo zao izy no hitako akoatry ny mianarana efa reny izany fonomehizany tsy mireto ola reto zany dia
everiny fa zaza vavy mivitandra valy ty raha limaty vo manetraketrako ty fantatro fa za mihitsy mitiny reto olo reto asiateny aleo tomoko andeha hiaro velo io fa tsy tantoko ilay fanomezantsiny lava reny Irene Ralima tena tia marina ve ianao ianao no lehilahy namony fitiavako ary ianao no tsy maintsy ho farany fitiavako tsy ianao ara vao nahitanao eny raha mbola tsy nona akory sika dia efa tia anao ny fanahiko fantatro fa tsy ho tanteraka ny amintsika nahoana ianao no miteny izany afaka mifankaty isika ary lasa tianao koa ataonao aizy raha ely tsy nisaranao mivadinao mitanjoko fa iray monja ihany eo avolazako anao izy ka tsy voranao fa andeha tsy hitanao tsoa aza mitomany ianao fa mitady latsaka koa ny ranomasoko fa maneliny ianao no andesahady nefa sambany mba nyresaka sika izay ihany no iraka nampanovina ny amboraka aminao no tsy ambaratelo ny foko efa voalazako izay ka tsy mampaninina any tsy ahitanao tsoa efa ry koa fa tsy ahy ianao dia izay ihany ho fahasambarako miandranao any aho Ralima ho aizy ianao misy antony izao fitsonony inaran-dralima zao efa rianao ve fa maty Ralima ilay nifisinao alina ilay natsoanao tamin'ny sasakalina maty ve minitra vitsy tao ariana izany ny atsamborana izany dia tapotra honiny ainy azakazaka izay antony izany Rahely impiry averina aminao fa tsy fantatro velively iny zazavavy iny matoa mandeha ny resaka dia nahita zavatra ny olona inona fa tsy ny fahatorana ny teny an-tsena iny moa tsy teo tomponantoka miaraka aminao tamin'ny nahafaty an'iny zazavavy iny aravaly ka anapirofo aminao ny tsy fahamarinany tsao a nefa tsy fantako izay ataoko manome tsy ny adaholo ny olon-drehetra mahalala ny anarako ary lasa fantatry ny be sy ny maro a amin'izao zavatra tsy nataoko izao mandehana ny tany io vata mangatsika Ralima dia mino anao a raha ny vavany no milaza fa tsy misy ifandraisany ny fahatorana sy fandalovany mpanambady fantatrao fa zava-tsy hisy mihitsy izany maty miteny izany ka ahoana ary nahoana ny tsy lazainao tamiko fa efa nanome toko olona tany hoany ianao dia tsy nampisany rahantsika izao maty le zanak'olona fa diso fanantena hatramin'zahavy aza angambo izao dia ahazo tsiny eo amason'ny fiarahamonina tsy hoatsy maninona ianao ny tsy manadio tena ravaly mba ho fiarovako ny voninahitro dia omeo lalana aloha hipetraka any amin'ny ray aman-dreniko rehefa voaporofonao fa tsy enao ny nahafaty ny zazavavy iny dia miverina aminao a ilay nofy midika ve zany fa nialaina izy tamin'ilay nandositra tao anaty nofy iny kisendrasendra vare raha misy heviny inona ny dikany inona no ataoko ry alivelo fa lasa nysitaka Rahely etsy an-daniny koa dia toa tsy misy mandeha araky ny tokony ho izy daholo ny asako na ny raharahako rehetra fa mijery adaholo ny mason'ny fiarahamonina ary ny loza dia ity fahafatesan-Ralima vo maika hitombo ny olako tsy te ho eo an-toerany sia fa mafy zao fanampo ny tsy ampitaony ty Ralima sy Ralima ko ahoana akory se mba fomba fitimy fotsiny iny ry se Ravaly a mbola misy loza hafa koa angery arivelo e mbola misy inona koa nanonofy an-Ralima za afako maly alina ary mety nanonofy mafy ny anarany a dia rendra hely ka fantany fa nanonofy an'ilay zazavavy a teo ambaravarana hamotrano a no taitra tamin'ny nofoko
io ny porofona nizingizinana fa nisy fifamatorana teo amiko sy raha alima. Inona ny tokony ataoko fa very hevitra? Vokatry ny eritreritra lalina ny nofy, izay no ahafantarako azy. Tsy mitovy amin'ny nofinofy resanay mpandraim-pian'ny tony tia mofolazainy se. Tsy manankamara aloha hatreto satria zavatsarotra tia mahazo ny se. Ny an'lazaiko teny hoe maheresa. Raha matora hely, ao mandroa ianao e? Manahoana ndre matoa ary velo? Ya, salama tsara fa nareo any no manahoana? Eo mipitra aloha fa iny ary divahiny be ty io ny seza. Salama vatana fa marary sainy. Ahoana indray izany ka? Manoratra nga ianao zany? Tsy hita moa fa fialam-boly sady misy hery manosika noratra foana dia izao e. Iary velo mba handratony-kalo milaza fisarahana? Fa hisaraka amin'iza hono ny zato raha matora hely? Amindra valon-dozy le mpamitaka iny? Zay. Fa tena mihino tanteraka n'izay tsao mihelo momandra alimasy ravalison vera hely ty. Tsy ray, tsy roa, tsy telo no mitakoritsika rehefa miaraka eny an-dalana zahay. Matahotra ny anaovan'ny toetra tsy mendrika ao an-tokantranonay ay olona tsy azo idokina izy. Zany indrindra no andehanako aty aminao. Mba lazao amiko ry ary velo raha misy zavatra fantatrao momba izany Rahela, nasa koa aza mba mametra-panontaniana hoe mitombona ve sa tsy? Tsy mihino andravalo nahavitan'izany aloha e. Fantatro ny toetrany ary tokony halalan'izany satria mpinamana hatramin'izay izay. Tsoroko aminao koa ry ary velo fa tsy mihino andravalo ho mpamitaka. Nefa mandeha loatra ny resaka ka misalasala ambony any Zahay ianao miverina any amin-dravaly mba tsy hampitombona ny vavam-bahoaka. Eny, ho hitako eo ihany. Ary anorom-pirenena ty amin'izay nga za ty ary velo no hita ty foana. Tsoroko aminao fa tsy mandry ny saiko raha tsy voaporofo ny tsy manatsiny an-dravaly. Ao arinan'izay vao miala ty. Ay! Tsy azoko antoka mantsy hoe manana toetra tsy mendrika tahaka an'izany izy araka ny efa nilazaiko anao teo. Hoadray dia variana teto fotsiny. Misy zavatra azoko roso andramatora hely ato fa andraso vetivety Tsy rariny kosa ry ary very ty fanozonana aketsy rano ataon'ny vahoaka amiko ty tsy omeko tsiny izy. Tsy fantany ny marina. Tena biby raha marina ny fiampangan'ny vahoaka. Loza tokoa ty afitsiko ny vahoaka. Hitady vahaolana sika fa zamanao ianao e. Raha mba misy porofo na dia iray ihany aza hita maso hanamarinako tena dia ho voavonjy ny voninahitro sady hiverina ny fiadanako. Ravaly fantatro fa tsy nahavita namitaka n'iny zazavavy iny se ka tsy nahafantatra n'iny zazavavy iny zany ary se aza tapany se aloha ny teniko hoe fantatro fa tsy nahavita an'izany se ka mianina am'se fa tsy maintsy hitako ny marina amin'izao raharaha zao. Marina hoe ry ary velo dia misaotra indrindra ny se fa zava-dehibe amiko tokoa zany tenin'ny se zany. Tsy hipetrapotsiny amin'izao koa fa tsy maintsy hamotipototra mangingina eny. Tsy vitan'izany fa androany mihitsy dia fa nomboka mantatra ny marina. Ka inona zany le ho ataony se? So azontsika fanampiana? Everiko fa ho vitako za samirery le hevitra atandohako ato. Faly ve se? Efa adalana kosa raha tsy faly amin'izany fanampiana sy vonjy aina ataony se zany. Sitraka ety matory se ka ho valiana raha matsy tsy maintsy amintany olona ny amin'izay misy ny tranondray aman-drayindralima fa tsy hitako izay misy azy. Aleo fidiana ihany izay olona anontaniana so hitatra tahaka ny sima misioko eto ty raharaha tiako.
dia izy amin'reto vahoaka natsampany azo eto nefa andraso hoe to salohany fanangaritelamasoko tsy to vavitsy ono hoe raha matokely azonao atora ve ny fonenandralima azafady movy mitombony ty zavatra akasaiko atao aloha hoe so heverin'ny olona hohevitra talatalany efa eto nefa ka tsy verina ilalana antsony matoa tongeto dia kibokibony marina ka nasesy no tonga ty alalan'izay tena marina miaraba tompoko manahoana ianao ahoana ianao zay azafady raha sitraka ao dia ao an-trano sika no resaka fa somary lavalava ihany tompoko ny tafahodiny iny mandro soa renao anaka raha azoko tsara zany dia tia ravalisona namanao tinina mitaka anjanako sanatria tompoko tsy marina velively zany fiampangano zany raha ny sitrapoko dia nampiakariko teny amin'ny fanjakany zao raharaha zao raha tsy ny temimbadiko ny salasala noho ny tsy fananana pirofo izy ka hitanao amin'izany ary mamandralima fa tsy voapirofo akory le fanosorapotaka nanomboka tamin'ny hahafantarany andravalisoany ny ovandralima olona mora tetaitra izay izy iny ary inoko fa taitra tamin'ny fahitany andravalisaona teny antsandranyilay olo-kafa ny zanako ka nietsika ny aretim-pony aoka ty hevitra ty no alalantsika mariny azoko atao ve ny jerijery amin'ny taratasy ny toboko vavy any amin'ny diariny any no anamarina na andiso ny fiampangana andravalisoa azonao antoka ve fa tsy maintsy misy zany taratasy zany angamba lalana izora ny zatovo rehetra ny fandraketana nitsoratra n'izay zava-dehibe eo amin'ny fiainany na zaza dia mba efa nanao toy izany fony mbola taitaitry ny fiainam-pahatondrany fantatro fa ao anatin'ireny no toerana tiany ny tovavy anafiainana ny zavatiany indrindra tsy hananatsiny amin'ny maty ve zany anaka matotso ny lazainy na tamin'izy na tamin'izy dia tiany ho azy rery matoa ny tsiry tanto an-tsaiko izao hevitra izao ary matoa koa tonga midodody eto hitadiny marina dia veriko fa ny fanahy no nibaiko ahafantatra ny marina tsy maninona ary raha izay no alalana ny marina andao any amin'ny efitrano sika tsy mbola nikitihana mihitsy ny zavatra rehetra ato nandritra n'izay nandao zany tany izay reto ny tofarafarany reto daholo ny taratasiny rehetra sy ny boky iza ny famaky indrindra amin'reto ty boky mifonoditra ty mitazako matetika eny an-tanany rehefa miditra ato aminy azonao mba omena fotoana kely ve andinihako ny taratasiny rehetra eny ary anaka atsoy mafy fotsiny ary rehefa misy elano hafa ato an-trano ihany tsy maintsy miainga anyteny tsy ambaratelony la nouvelle Héloïse no lohatenyity boky ty boky nosoratany Jean-Jacques Rousseau vao ny lohateny fotsiny no hitako dia efa mitsiro ny fanantenako feno tsipitsipika manga sy mena ny pejy voalohany reto boky efa mivakiako aloha ty ka vao amaky ny sasatsasany amin'reto tsipitsipika reto dia hitamberina atao an-tsaiko avokoa ny ato-boky iray manontolo ary iny dia taratasy voahaingo ity ny sisiny andraso hoe tsy milaza zavatra aloha zany lohateny zany fa miresaka firenena aleo amin'izay mifantoko amin'ity boky ity ohaty tompoko misy olona ihany ve ato tsy misy olona koatra ato ka miverena ianao ndre matoa raha ihely tsy ino ahy mihitsy zany ianao inona no ataoko hanapirofona fa tsy olon-dratsy tsy reko izay lazainao
sady tsy fanamarina tena tsony zao no ilaiko fa ny fahatsapatenanao isotra ary maninona moa raha tsy miteny mafy eny ambaravarakely eny fa resantsika manokana izao fa tsy ho any vahoaka manontolo. ay fa olombelona izatra tsapamazo sy ny manodidina moa ny tsy malala ny famitahanao andralima eto masoko sy horen'ny sofoko ny pirofo amin'ny tsy mahaolo tsy mataotody anao dia miverina aminao a tsy mila ka andre matora valsona ho ratsy no zao nataoko taminao zao no nataon'ny ray aman-dreniko raha tratranao teto ry zareo raha endry sy manakambo ianao dia modi averiko aminao a fa tsy te aloha tiaraka aminao noho ny fahotana vitanao a marina ny tenyreny fa raha lema dia olona mora taitra ary zao koa vao fantatro fa Irene koa no ianarany Irene lema fa ampiko hoe olona faran'izay malemy foty zazavavy ty raha reny teny sy vezany teny voatsipitsipiny ireny ny toniany ny kely sisa dia tatra marina misy taratasy vitsivitsy mipaingitra eto amin'ny faran'ity boky ity Dernière Eloise na ny feony famiza-po mampiorokoditra na ny maheno an'le lohateny amin'ny teny malagasy aza diary ny ireny ralimahatra ny 20 taonany zany ity tsy vao ela akory fa ankevitry ny vaotaona reny no anratany an'izao diary zao aleo vakina amin'izay reto soratanany reto fa ato ny tena zavatra reto teboka telo reto ny tena naharesy lahatra fa tsy fantatra valy tokoa Irene lema eno tsara nge voalohany 20 novambra ny isan'ny nampamoifoa indrindra nefa dia nitahotra ny fitiavako tia olona tsy malalay any ka tsy sanamboraka ny fitiavako taminy izay ny voalohany dia ny faharoa eno indray nge ray jolay reko androany fa isoratra amin'ny herinany eo izy mbola tsy tanteraka nefa ny faharavany fitiavako satria mbola misy fanantenana amiko raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny ato anatiko izay le faharoa fa tia ny farany 7 jolay ity indrisy ry malala ny fanaiko indrisy ry nofony fitiavako indrisy ry tsy fantatro afa-tsy anarana ary tsy ananako afa-tsy amin'ny fahitana aza lavitra raha valsan tsy manome tsiny ianao aho fa mandatsa kosa ny fitiavako nahoana moa no tsy nolazaiko anao ny fisiny izany nahoana no tanako amiko daholo ny fahazavana rehetra landrany mainty ny peniko zay le tsy ambaratelin-dralema nandisy nitsony laza fa ny fitahandravalo raha matokely Irene-dralema dia foanatreo ny aya tsy mbola namitaka vehivavy ary tsy hamitak'olona mandrak'izay io ny pirofo ka anjarandra elo ny mandiniky indray voapirofo fa tsy meloka tokoa ianao raha valy tsy meloka ifonako ireny levolevona ataoko ireny mamela ty malalanao fa adino ny maly nahoana ianao ny tsy miteny mamelanao amin'ny foko manontolo ara ely tsy maintsy ataontsika izay hahafantarany sarambabe fa tsy meloka tamin'ilay tsaony ely aleo faranako ty diary ny Irene-dralema aiza aloha mpenina androany 20 jolay
ny famakina an'ity dia mampiverinay ary nampitombo ny fitiavako. Raha alima avako mamelanao toy ny tokony hamelana ny resy rehetra. Soa fa nisy tony diary firaketany tony dia mitsikida olo amin'izay fa efa hita zao no mariny. Zahay ny foko vombatony. Traka ihany ilay fanatenako saika tsy tafarina. Tena misaotra an'se zay ry ary velo fa ratsy se dia tsy honesy zao. Eny tokoa misaotra anao makasitraka amin'ny fanavotana ny tokantranonay. Tsy hainay ny amaly izay nataonao fa ao ilay Andriamanitra andriana anahary ray amaly ny soa. Misaotra era-tsaina era-po. Ny tokony nataoko ihany no nataoko fa mifankatiava tsara dia mahazody misifary tsy misy fahasambarana mihoatra ny fanavotana fiainan'olona sy ny manome fifaliana. Avitra ihany ilay samy tiano sady tiana. Ny any teniko dia ny hoe aza mihaino vavan'olona raha tsy efa manana porofo. Raha marina ianao dia karoa ny bainga mahamarina ny asa. Aza mifendrofendro fotsiny ao anaty torajofo. Aza milaza misy taolana raha tsy mbola ianao nandrasa. Mbola ato anaty masoko foana ilay zazavavy miatsambotra teny ambony posiposy. Ireny alima ve? Voron-drano sy naraka iny arosy. Izy indrindra toa mampahonena azy zany ny mieritreritra ny nanjo azy. Ny tia mangina tamin'olona tsy mahafantatra azy akory. Sady efa vita mary azy. Tsy teo eo amin'ny toerany afa fahoriana. Le mitia mangina. Indrindra ny mitia olona tsy mahafantatra akory ny tena. Fitiavana mampahonena. Raha mitsotra ny fitiavany tamiko ve izy dia mety tsy ho faty? Ny fonsi angetsy boakaty. Zay ihany no azoko avaly. Tsy te eritreritra an'izay mety ho toy ny ara-valy. Asana efa nametraka fanontaniana tahaka izao se. Nahoana ny taranaki Eva ny tsy havelan'ny fiarahamonina ilaza ny fitiavany amin'izay taranaki Adama handrininy fony. Eritreritra tsy azo tononona. Sarotra ho an'ny fiarahamonina ny anaiky androny vehivavy anantona lehilahy rony. Everiko fa manana valiny se matoa manontany. Marina aloha zany. Na ianao tia fa tsy tiana, na ianao tiana fa tsy te, ary ny tahaka an-dralimo azy tsy azo sokajiana hitovy amin'iretsy voalohany. Tia olona tsy mahafantatra azy akory sady tsy fantatra hoe tia sa tsy tia ilay olona. Ary tsy vitsy ny zazavavy tahaka an-dralima any ananinanina any. Misy koa tovolahy tahaka izany any ho any. Dia ahoana? Ilana fitandremana izany toe-javatra izany mba tsy hanaovanaovam-poana. Eo amin'ny fitiavana akory ary velo dia na sambatra be na mijaly be ary izay ihany. Na mafaitra be na mamy tena mamy. Azo edikevitra. Tonga aty ka misaotra ny sena natitra. Raha so vitan'ny setamiko aza dia tsinotsinona akory izay fanaterana kely izao. Eny ary sefa dia mandram-piona ary mirarosoa. Mamerina ny fisaorana trany. Le entany seso adino. Andefa taratasy misy sombo-tantara ao anareo rehefa tonga ny an-trano. Mety mitovy eritreritra amiko ve ny ense fa Irene alima no lohatenin'ilay sombo-tantara. Tsy minamanamam-pona tokoa ny mpinamana fa tsy maintsy mitovy tandokanga. Matoka izy efa izay indrindra ny lohatenina. Farany. Sitrako raha hanaovany se famakafakana any amin'ny gazety ny zavatra nahazo an-dralima. Anontany eo ny fiarahamonina hoe maninona ny fefena foana tsy hamoaka izay rakitry ny foniny ny vehivavy. Eny izay ho tena mandram-peony se voaraiko izay. Eny ary sery ary velo fa dia mampamangy ao amin'ny ribako sy ny zanak'se ao a. Mifarana teo Irene ralima. Irene ralima.
sy ny tantara ny foroniny ny zizila be avelo ary narindra ny vombona varongy ho tantara no zapeo namelona ny tantara Daniela Louise ny ony Alain ary Erniaina mpandray feo tsy orominona ndry anarso mpanatodosy mondra manamsato